Raha tokosaka nahatratra 724 nisan'ireo gadra tazominy eny anivon'ny fonja manerana nosy tamin'ny taona 2012 dia saika iharan'ny ara-tsaina avokoa izy ireo. Amin'izao fotoana izao nisy moa ny atriksa izany arahana tamin'ny mpandraharahan'ny fonja sy ny Handicap International tetsy amin'ny hôtel nosy no natanterahana izany fionana izany na ahafahana ny fampizaratra kefany koa ny fotoana tahaka izao. Atelier zany dia niaraka tamin'ny association Handicap International izay miara-miasa amin'ny mpandraharahan'ny fonja eto Madagasikara ka établissement pénitentiaire anankiefatra no iasandry zareo zany dia ny maison centrale ny Tamatavy dia maison centrale ny Vatomandry dia maison centrale ny Tuliara dia ny école des mineurs na tamora zany zay zany no iarahana miasa amin'zareo. Efa ela moa fiaraha-miasa anay zany ary fandrony ny atelier tamin'ity taona ity ny androany izay nanaovana échange d'expérience zany voalohany indrindra dia fijerevana ihany koa ny tokony atao amin'ny ireo olona voafonjareo indrindra moa zany ny fantoka betsaka tamin'le hoe psychosocial des personnes détenues zany hoe le détresse psychologique ny détenu zany ny zavatra natao satria dia tsara fa ireny olona voafonja reny zany dia raha vao miditra ny fonja izy dia tratrany dépression miova mihitsy ny fomba fiaina zany sy ny toetoetrany zany indrindrindrindra ny ara-tsaina dia tafiditra tao anatin'izany koa zany ny momba ny fanaovana jery totika hoe manao ny santé mentale n'le détenu zany amin'ireo lay faritra ny asandry zareo reo dia nanao ny bilan teo moa zareo zany namoaka chiffre izy dia nijerena koa hoe inona ny mbola ezaka tokony atao mikasika an'ireo le momba n'le olona voafonjareo.